Fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray maro amin'ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny no tsy dia afaka mody loatra ny tokantrano ka voatery misakafo any amin'ny toeram-pisakafoanana ireny amin'izao fotoana izao ho fanomeza fahafampo azy ireny indrindra no antony nisokafa ny toeram-pisakafoanana iray le Lotus Glacier etsy Ambatobe efa tao anatin'ny enim-bolana izay ndeha rahantsika ny fanadihadiana rahana miraraka Andriamanalina sy Stéphane Razafy Mandimby. Eto Ambatobe no misy ity toeram-pisakafoanana le Lotus Glacier ity, manolotra sakafo karazany maro sy karazana glasy vita amin'ny voankazo, mbola tsy nialon'andro ny eto anivon'ity toeram-pisakafoanana ity. Nezahana ifamaly amin'ny filan'ireo mpianatra, avy eo anivon'ny sekoly lycée français ny sakafo atolotra eto ary ihany koa ho an'ireo mpiasa avy amin'ireo birao manodidina. Izay zany dia spécialité anay dia momba ny glace dia snack, izany hoe service rapide anay, izay no mahatonga ny ekista manaka ny touche personnel araka ny teninao zany dia le glace nenay glace maison, izay ihany no manao anazy fa tsy ihany dia zavatra rehetrarehetra ataonay ato izay daholo mamorona anazy. Le Lotus Glacier zany dia misokatra manomboka 7h du matin jusqu'à 18h ny après-midi. Isan'andro du lundi au samedi. Enim-bolana teo eo no nisokafa ny toeram-pisakafoanana ity izay misokatra isan'andro ny latsinainy ka hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny 7h ka hatramin'ny 9h ary mivoha amin'ny 20h sasany ka hatramin'ny 9h kosa ny asabotsy. Mifanindran-dalana amin'ity toeram-pisakafoanana ity moa dia misy ihany koa ny le Lotus Resto izay aty amin'ny rihana ambony indray no misy azy ary ny nahandro sinoa indray kosa no manavana anazy.